fifaliana ry avana malala nazontsika miona toy zao indray hamaky sy ny tenin'andriamanitra sika ary ny afatra tsara ny amofinaina meny tompo antsika amin'nytiany ity ho anareo zay voantso an' Jesosy Kristy manan'andriamanitra sady voantso ny masina ho aminao reny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Zoma raika amin'ny telopolo jolay 2022 fibanjinantsika lohevitra hoe manaiky ho iraka ampino andeha ry havana sy dera sy ankalazan'andriamanitra isika. Mideraha Jehovah ry fiaina rehetra, mideraha azy ny olona rehetra, fa lehibe famindram-pony antsika ary mandrakizay famarinan'i Jehovah. Halleluja. Amen. Ivavaka isika. Ry Jehovah tompo-andriamanitra io, misaotra anao fa noho ny fitiavanao, noho ny famindram-ponao, noho ny fahasoavanao natozao anay, afaka miaino ny teninao, mampianatra sy mampahery anay. Koa midera sy mankalaza mivonahitra ny arinao masina izay tompo, dia mamindrafo aminay mamelany erikainy manona ny fahadisoanay, sasao ny hitanay. Mangataka fananao masina izay hiasa ty anatinay, amin'ny fandrenesana ny teninao ho anay. Aminaran'i Jesosy Kristy no ivavahanay. Amen. Ny finainao antsika amin'ny teny ity ravana malala toy hitanao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 7:20, ny 9:12 ka hatramin'ny 7:20. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga tany Roma izahay, Paoly dia navela ny toetra nitokana teo amin'ny miaramila anankiray izay niambina azy.
ary rehefa afaka atelona dia nampanalainy Paoly iangona izay lohandohany tamin'ny jiosy, ary rehefa niangony ireo dia hoy izy taminy: ry ralahy, izaho dia mpifatotra avy tany Jerosalema natohitra teo an-tanan'ny Romanina, na dia tsy diso tamin'ny firenentsika azy na tamin'ny fanaon-drazana. Ary rehefa nanadina ahy mafy ireo dia saika nandefa ihany, satria tsy nisy nataoko izay tokony hahafaty ahy. Fa raha notoerin'ny jiosy zany dia tery aho ka nilaza fa andahatra amin'ny Kaisara, nefa tsy mba toy ny manana teny hiampangako ny fireneko tsy akory. Ary zany zavatra izany nampanalako anareo, hahitako anareo sy iresahako aminareo fa noho ny fanantenan'ny Israely nifatorako amin'ity gadra ity. Ary hoy izy ireo taminy: izahay tsy mbola nahazo taratasy avy tany Jodia milaza anao, ary tsy mbola nisy rahalaza nakaty manambara na nilaza ratsy anao, fa tianay hore aminao izay hevitrao, fa ny amin'izany antoko izany dia fantatray fa efa ratsy laza eny tontolo eny izy. Ary rehefa nanao fotoana taminy ireo dia maro nankeo aminy tao an-trano ny toerany, ary izy nilaza sy nanambara tamin'ny fanjakan'Andriamanitra hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva. Ary niteny eo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ny tomany azy hino an'i Jesosy. Ary ny sasany ino izay lazainy, fa ny sasany kosa tsy mba nino. Ary raha tsy niraisy saina ireo dia niala. Rehefa nanao teny indraimbavy Paoly hoe: marina izay nampilazainy fanahy masina nisy mpaminany tamin'ny razanareo manao hoe: mandehana any amin'ity fiainana ity ianao, ka lazao hoe mba hary mandrakariva ihany ianareo fa tsy halala, ary mba hijery mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahita. Fa efa dala ny fon'ireo olo-rio, ary efa lalodalovana ny sofiny, ary efa nakipy ny masony, fandrao hahita ny masony sy andre ny sofiny, ary halala ny fony dia hibebaka izy. Ka hasitrana azy aho. Koa aoako fantatra reo fa izao famonjen'Andriamanitra izao dia nampitondraina ho any amin'ny Jetilisa, ary izy hiaino azy. Ary rehefa nilaza izany izy dia lasa ny jiosy ka niady hevitra fatratra. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, aminao ny fiadanana, dia ilay fiadanan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Mofinainy vakina tamintsika teo ka henontsika ny boky ny Asan'ny Apôstôly 7:20-7:20, tantara ny toetrany Paoly tany Roma sy izay nataony tany. I Paoly nitoro filazantsara tany Roma teo am-pifatorana, zany ry havana, teo am-pifatorana. Fa ny Paoly tokoa nitoro filazantsara tany Roma, ary rehefa nofinofiny nitsidika ny Roma. Rehefa tonga tany izy dia nisy miaramila anankiray izay niambina azy. Na dia teo am-pifatorana azy izy dia vonina hiaona tamin'ireo mpitarika jiosy. Tiany ho fafana zao vaovao tsy marina rehetra izay voarain'izy ireo, na tamin'iza na tamin'iza ny miaviany. Ary zany no antony hatongavany tany Roma, afaka mitoro vaovao mafaly sy nanaiky ho hiraka ilaza ny mariny Paoly, na teo am-pifatorana azy. Ny tenin'Andriamanitra na ny vaovao mafaly ry havana malala dia tsy voafaty ny fahefan'olombelona, fa arakaraky ny angejana azy no voamaika hieleza ny aingana. Hita eo amin'ny tantara ny fivavahana kristianina izany, izay tantara marina tsarovana manaka-kehitriny. Ny Paoly nitoro filazantsara tany Roma dia izao, nandresy lahatra ny laza momba an'i Jesosy. Rehefa nanao fotoana taminy ireo dia maro nankeo amin'ny tao an-trano toerany 9:20. Nandresy lahatra azy ireo i Paoly ka nilaza ny marina momba an'i Jesosy. Resy lahatra tamin'izay nilazay ny sasasasa ary nivoafompino, ny sasany kosa tsy nino ka natonga ny fanazavana. Ny hiraka dia manatotosa ny andraikitra ny rano, ary atao amin'ny fahavononana sy faharetana izany. Na dia mety hitondram-pahoriana azy, eny mety hiafara amin'ny fahafatesana azy, tahaka an'i Jesosy ireo martyra. Anjarantsika ry havana ny mandresy lahatra, mampianatra, fanjaran'ny tsirairay kosa ny safidy tsy antery. Meteza ry havana ho hiraka, hahavita hiraka isika mba ho voninahitry ny mpaniraka. Mahireza ry havana, mahafahibe amin'ny asan'ny Tompo. Dia an'Andriamanitra ery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, nisaotra ny mofinaina nomenao izay mampafantatra fa i Paoly nitoro filazantsara tany Roma dia teo am-pifatorana ary nandresy lahatra
nilaza momba an Jesosy. Jesosy vaingo nisy ambarabarana mba toeranao ka amonjenao tsiraray, andraisanao tony sompamonjy anapaka sy andidy amin'ny tokantrano fa nanotra ny ainao anao famonjena anay. Mivavaka aminao zay tompo anasitranareo marary, mila nivavakay fampiarezanao amin'ny mpitsabo koa. Jesosy atanjao ireo asporiny, toandreo ireo fisokolona, ireo sahirana, vonjesarovy zay amin'ny toe-javatra misy eo amin'ny fiarahamonina misy anay. Mitaheny amin'ny fiazakazanay, fampimizara ao anay fahasoavanao amin'izay rehetra ataonay. Tompo, tahisy arovo ny firenenay. Anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay nivavahanay, miaraka amin'ilay vavaka nampianaran'i Jesosy manao hoe: Ranay eo izay any an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anizy anina saza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Raisa finoana riavana malala izy hodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Hitanao ny Jehovah ka hiaranao, ampamirapitra ny tavina aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao, nantra ny tavina aminao ny Jehovah ka menao ny fiadanana. Amen. Teo n'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.